Lafomba voafatanteraka kosa indray mbola mahazo vahana eto amintsika ny fanondranana ny bolabola andramena antsokosoko itsekilany nilaza ho manana sosokevitra na vahaolana ho amin'izany eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala raha niona tamin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny delegation'ny vondrona eropeanina ny tenany tamin'ity andro androany ity. Efa nametraka paikady entina nafoanana ny fanondranana bolabolana andramena ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala hoy ny ministra Ramparany Antelme taorian'ny fiona tamin'ny delegation'ny vondrona eropeanina izay notarian'Andriamatoa Leonidas Tezapsidis masivoan'ny vondrona eropeanina miasa eto Madagasikara tetsy ambirao ministera itsitsahavola. Ny zavatra niresahana mikasika ny rahantsika malala ny ady amin'ny fanondranana antsokosoko ny andramena dia eo koa ny mikasika ny changement climatique sy ny projet maromaro zany dia efa misy zany vola eo amin'ny 8 millions d'euros efa vonona ao amin'izareo anaovana ny karakara momba ny changement climatique iarahan'ny ministera sy zareo midinika moa zany hoe ahoana anaovana ny appel de proposition. Resaka bois de rose zany ny stratégie dia avy amin'ny ministeran'ny environnement sy ny gouvernement fa zareo zany manao ny appui technique et financier ao anatin'izay zavatra izay. Ny ao anivon'ny ministera sy ny gouvernement zany aloha ny zavatra eritreretinay dia ny fanatratrarana ny fanondranana raha vao mbola tsy miala eto Madagasikara akory izy dia efa tokony ho tratrarina fa tsy avela efa lasa au large izy zay vao tratrarina le fanondranana zay angamba azoko lazainareo amin'ny ankapobeny fa tsy azoko omena détail le stratégie. Nanamafy ny fahavonona ny anoana ny misy fandarana asa ministera tontolo iainana sy ny ala kosa ny vondrona eropeanina araka ny nambaran'Andriamatoa Leonidas Tezapsidis tafiditra indrindra ao anatin'ireo fandarana asa nataon'ny lara-pameana tokoa ny sehatry ny tontolo iainana. Nilaza trany ty masivoan'ny vondrona eropeanina ity mikasika ny fiara-miasa ny firenena roa tonta fa ho jerena ireo sehatra ho ataon'ny vondrona eropeanina lara-pameana izay ho tohanana.